Nanampisa ireo fantazomana omaly maraina tamin'ny savovory tetỳ Antanimasady ny apôstôly Tatandraza ary mbola voatazana any amin'ny tandro filaminana izy ireo hatramin'izao. Ho an'ireo mpivavaka ao amin'ny FKM kosa, nitoraka-andro ihany izy ireo dia nisorona tamin'ny toeram-ponenany sy ivavahany. Tambany-orakoraky ny olona manodidina no nialan'izy ireo teto. Fianakaviana maromaro miloloha sy mibata entana nizotra nankany Belobaka. Nisy kosa ireo nalain'ny fianakaviany teny an-toerana tsy hanaraka ny hafa. Narodana sy noravana avokoa izay marika hahafantarana ny fivondronan'ireo mpino sy ny amin'ny fanjakan'ny mpisorona teto amin'ity toerana ity. Tsy nisy fanoherana moa tety tamin'ny fotoanan'ny fandrodanana izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana. Efa milamina kosa ny eny an-toerana ankehitriny ary miverina amin'ny fiainana andavanandro ny mponina.